Lehilahy iray manodidina ny 5 taona no naratra mafy teo amin'ny tarehiny sy ny tanany. Vokatry ny famonoana nahazo azy tany amin'ny fokontany Aladik, commune Belbaka ny maraina teo tokony tamin'ny 3 ora. Aponina ao amin'ny fokontany Mavoky ireto olona ireto araka ny fanazavana azo fa nandeha namonjy lanonana tany amin'ity toerana ity, izay marina fa tsy izy rery, fa niaraka tamin'ny fianakaviany. Afa kosa rehefa nipaikany tamin'ny 3 ora maraina dia nandeha hamonjy fodiana irery ity raim-pianakaviana ity. Mitondra fanazavana araka izany ny rahalahy izay mbola tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Namonjy balle zany izy namonjy balle dia nambisindreo tambadika taty. Dia izy nambisindreo tambadika taty dia tsobanandreo misy tetiny masony masony. Taiza ilay toerana? Aladik. Aiza hoaiza moa zany? Antsinanantsanimpia. Dia fantatra ve no nananao an'ilay fa mbola tsy fantatra? Hainay ilay izy nanao anazy. Dimy landa nanao ilay raha. Tamin'ny 3 maraina. Izy reriky nanaovandreo anazy. Raha ny fanazavandreo fianakaviana trano dia misy 5 ireo olona anavandozy ary no mafisiny fa olona fantatra izy ireo tsara ireo 5 lahy ireo. Mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka moa ny fianakaviana amin'izao fotoana izao, afa ho avy kosa ny fametrahana fitoriana eny anivon'ny mpitandro ny filaminana. Marina moa fa ao amin'ny CSB Mavoky ity lehilahy naratra mafy ity amin'izao fotoana izao manaraka fitsaboana. Lehilahy iray manodidina ny 5 taona no naratra mafy teo amin'ny tarehiny sy ny tanany. Vokatry ny famonoana nahazo azy tany amin'ny fokontany Aladik, commune Belbaka ny maraina teo tokony tamin'ny 3 ora. Aponina ao amin'ny fokontany Mavoky ireto olona ireto araka ny fanazavana azo fa nandeha namonjy lanonana tany amin'ity toerana ity, izay marina fa tsy izy rery, fa niaraka tamin'ny fianakaviany. Afa kosa rehefa nipaikany tamin'ny 3 ora maraina dia nandeha hamonjy fodiana irery ity raim-pianakaviana ity. Mitondra fanazavana araka izany ny rahalahy izay mbola tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Namonjy balle zany izy namonjy balle dia nambisindreo tambadika taty. Dia izy nambisindreo tambadika taty dia tsobanandreo misy tetiny masony masony. Taiza ilay toerana? Aladik. Aiza hoaiza moa zany? Antsinanantsanimpia. Dia fantatra ve no nananao an'ilay fa mbola tsy fantatra? Hainay ilay izy nanao anazy. Dimy landa nanao ilay raha. Tamin'ny 3 maraina. Izy reriky nanaovandreo anazy. Raha ny fanazavandreo fianakaviana trano dia misy 5 ireo olona anavandozy ary no mafisiny fa olona fantatra izy ireo tsara ireo 5 lahy ireo. Mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka moa ny fianakaviana amin'izao fotoana izao, afa ho avy kosa ny fametrahana fitoriana eny anivon'ny mpitandro ny filaminana. Marina moa fa ao amin'ny CSB Mavoky ity lehilahy naratra mafy ity amin'izao fotoana izao manaraka fitsaboana.